ao amin'ny nomery ry havana le tsy enjery fanaotsika isotro fitiavana nandritra ny 5 taona zay nomery toko fahenina andovaka itsika andininy faharoambyroapolo manomboka amin'ny faharoambyroapolo ahitana kely an'le contexte le izy hatramin'ny fafito ambyroapolo rahantsika mamaky mafy rahantsika mamaky milamina zany ny anaran'i Jesosy ary Jehova nyteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao no teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitay anao anie Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana dia hametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary zao hitay azy le hoe hametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy le mpisorona zany Arona sy ny zanany zay didin'Andriamanitra hitsodrano ny Israelita dia hoe isaky ny mametra tanana izy manao tsodrano mametraka tsodrano dia mametraka ny anaran'i Jehova amin'ny zanak'Israely ary Jehova hitay azy. Zao ry havana no azo amtinana ny afatra ho antsika fiangonana amin'izao alahady farany amin'ny taona zao dia ny hoe kristianina ve ianao sa mody kristiana? Tsotra be zany. Kristianina ve ianao sa mody kristiana? Le tena kristianina manko araka io teny io manana ny anaran'ny Kristy ry havanao voasoratra voasikitra ao amin'ny fony ao amin'ny sainy ao amin'ny fanahy ary zany mamaritra ny fiainany fa le mody kristianina mialatsina miteny an'izany za manana namana mody pastera ary misy mody kristianina tsy manana zay anarany zay izy ao aminy fa ainy ny fomba ivelany ainy manatrakitra sy ny karazana ry havanao manontany anao ny tompo hoe kristianina ve ianao sa mody kristiana? Ary zay ny tombony tsodrano io tsy dia hoe akory tokony io no atao isanalady taka an' Jesosy ny teny hoe rehefa hivavaka ianareo dia zao ny vavaka atao hoe raha naizany an-danitra azo atao manao vavaka afo tolom-bavaka afo arak'izay tariany fanahy fa modelina tsodrano ty ary isaka manonona an'io Arona isaka manonona an'io mpitondra fivavahana amin'iny fotoana iny izy hoy Jehova dia manoratra amin'ny fiangonana ary manoratra amin'ny mpiangona tsirairay ny anaran'i Jesosy havanao enonao hoe zany ary manao parentese kely ihany izaho no fitinina le fotoana moa zany ry havana fa ndraindray misy raha tsy azo anoharana ihany dia somary lava fa ianao zay mandeha alohan'ny tsodrano io zany somary maty antoka ianao zay tsy voasoratra aminao no le fandehananao hamonjy adidy iny ry havanao le anaran'i Jesosy ary dia ny risika rehefa ohatran'izany rehefa manamaivana ny tsodrano ianao dia mody kristianina ianao fantatra ianao fa mpivavaka ato isotro fitiavana na nikafa fa tsy kristianina ianao ry havanao tsy kristianina ary ny tenin'i Jehova dia hoe ametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary zao hitay azy tsy misaraka ireo famatotra ireo le mpitondra fivavahana mametra tanana manome tsodrano ary Jehova mandrotsaka fitahina amin'iny fotoana iny ry havanao kristianina ianao sa mody kristiana? Le hira tao ifanilaza namaritra ny tena olona
tena olon'Andriamanitra hoe kristianina ka mpanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, mpanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany efa haitsika tsy enjery zany havana, zany efa haitsika tsy enjery. Io le hoe ametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy, sahala amin'ny hoe Andriamanitra miteny hoe io dia io propriété privéako ty. Zany ny fikasan'Andriamanitra ry havana. Isaky le hoe le mpitondra fivavahana mametraka anarana propriété privéako io izy Andriamanitra, ana io e. Fa tsy zay ny tena problema ry havana. Fenao ve matsiaro an'Andriamanitra, azy ve ianao e? Mpivady moa zao afaka miteny hoe zany vadiko, zay manko le izy. An'Andriamanitra ve ianao e? Matsiaro tena an'Andriamanitra ve ianao? Matsiaro tena hoe an'Andriamanitra tanteraka ve ianao e? Sa an'Andriamanitra amin'ny apahany ianao? Zay nahafantarana hoe kristianina ianao na mody kristianina. Tsy misy olona matsiaro tena hoe eny an'Andriamanitra na an'Andriamanitra amin'ny apahany ahako, ka afaka lazaina hoe kristianina ry havana. Ary rehefa tena hoe an'Andriamanitra tanteraka ianao, ny faniriny, ny sitrapony, zany no antom-pisinao sy antoko ny fiainanao, antoko ny fiadanana, antoko ny fahasambarana ry havana. Kristianina ve ianao? Sa mody kristiana? An'Andriamanitra tanteraka ve ianao? Ka ny sitrapony amin'ny ambongadina ary amin'ny antsipriana, zany no ataonao. Dia sambatra ianao, dia miaina fiadanana ianao, dia hitay ianao Jehova. Ndao ara jerentsika le karazana fitahiana tononona amin'le tsodrano ry havana. Le voalohany indrindra amin'ny 5:4 hitay anao anie Jehova ka hiaro anao. Hitay anao anie Jehova ka hiaro anao. Marihana fa tononona amin'ny fiangonana le tsodrano, fa ny tsirairay no voakasika manokana amin'izany tsodrano zany. Zany no anaovan'ny soratra masina sy hoe ianao. Tany amin'ny tatitra carreau tany ry havana rehefa mamangany arony dekona, dia misy olona vitsivitsy nisy fotoana, nisy olona vitsivitsy ny teny hoe pastera ozy izy rehefa mitory teny oka esorony avy ao am-bavany hoe ianao io. Fa aloha izy teny hoe isika, azoko tsara le eritreritra e, mahitsy loatra le hoe ianao e, zay le zavatra. Fa eto hoe hitay anao izy ka hiaro anao. Zany io ry havana. Le tenin'Andriamanitra natao andona fo, anindrona ny ao am-po. Hitay anao izy ka hiaro anao. Hitay anao izy ka hiaro anao. Io moa zany dia hoe fitahiana amin'ny akapobeny, amin'ny endriny anakiroa mazatra. Mitay izy zany hoe mandrotsaka fitahiana, mandrotsaka soa ho anao avy any an-danitra, zavatra positif zany, manisy soanao izy. Ary ny endriky le fitahiana anakiray, le fitahiana anakiray fiarovana, hiaro anao amin'ny ratsy rehetra izy. Faka amin'io daholo ry havana, faka amin'io daholo zay hoe firarintsoa hifanaovantsika rehefa amin'ny 1er janvier. Famatotra amin'io daholo hoe maniry soa ho amin'ilay olona ary tompo hiaro amin'ny ratsy, hiaro fiarovana amin'ny ratsy. Fa zao ry havana, fa zao ny zavatra ampianarin'ny tompo antsika dia hoe ny loharanony soa ary ny tena mpiaro dia Jehova na Jesosy. Ka ho an'ny olona ara ry havana, ho an'ny olona zay manantena zany fitahiana zany fiarovana zany, dia inona ny ataony? Donc jerentsika amin'ny Filipianina 4. Filipianina
toko faefatra jerentsika ny erantsika mamaky ny andininy fahenina ny anaran'i Jesosy aza mana na inona na inona fa oka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Inona moa zany ny atao? Inona no andrasan'Andriamanitra amintsika ry havana? Satria avy amin'ny fitahiana rehetra ary izy manome toky atsika fa vonina hiaro atsika manomboka amin'ny 1er janvier ka hatramin'ny 31 décembre 2020 ozy izy hoe mivavah fona misara. Zay ry havana ny lakle mamahan'le fitahiana, mivavah fona misara. Zay ny fahamarinana voalohany ho an'ny olona hoe tahiany Jesosy ary arovany. Mivavah mifona misara. Fahamarinana faharoa ry havana deo amin'ny andininy fa 5:20 hoe ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Nafinaritra le tenina mpitoroteny anankiray zay, le hoe mampamirapiratra hoe azo adika hoe itsikitsiky lalandava aminao anie Jehovah, itsikitsiky lalandava aminao anie Jehovah. Ary io hoe fampamirapiratana ny tavan'Andriamanitra amintsika amin'ny olona ry havana efa tena hoe fanirian'ny mpino hatry ny ela mihitsy. Jerentsika ange ohatra ny Salamy 119 135 Salamy 119 135 Salamy 119 135. E raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, ampamirapirato amin'ny mpanomponao a ny tavanao ary ampianaro a ny didinao. Tena efa etaeta hita mandrakariva ao amin'ny tena olon'Andriamanitra ny ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao. Ozy izy tika hoe azo adika hoe mitsikitsiky, mampitsikitsiky an'Andriamanitra. Ny afatra zany ry havana dia zao, ny afatra dia zao, ataovy antom-bavaka zany hoe ampitsikitsiky an'Andriamanitra aminao isan'andro zany manomboka amin'ny 1er janvier ka hatramin'ny 31 décembre. Dia ozy izy le mpanompon'Andriamanitra zay hoe raha atao anton-draharaha zany, dia ozy mitodika aminao ainao ve zany hoe inona mampitsikitsiky an'Andriamanitra zany? Ainao ve inona mampitsikitsiky an'Andriamanitra? Antanio kely le voisinao hoe fantatrao ve inona mampitsikitsiky an'Andriamanitra ndao hoe? Le mpanao salamy to ihany no raha mbola eo le izy, le mpanao salamy to ihany no be dia be le valiteny amin'izany hoe fantatrao ve mampitsikitsiky an'Andriamanitra zany. Fa jerentsika le 135 teo 119 135 ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro a ny didinao. Rehefa manao ny didin'Andriamanitra isika dia mampitsikitsiky an'Andriamanitra ry havanao. Inona raha ny didy omen'Andriamanitra antsika amin'izao 29 décembre zao? Jerentsika indray le Filipianina toko 4 ry havana, le Filipianina toko 4. Filipianina toko 4 ny andininy 9. E raha antsika mamaky ny andininy 9 misy didin'Andriamanitra ihany koa ry havanao ho antsika manokana. Ny anaran'i Jesosy, farany rahalahy na inona marina, na inona manakajy, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoty, na inona tsara laza, raha misy antsara-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Raha lazainy amin'ny teny tsotra ry havana amin'ny fomba hafa dia hoe tandremo ny fisainanao,
tandremo ny eritreritrao, tandremo zay hoe fiheveranao, tandremo zany de ampitsikitsika an'Andriamanitra ianao, tandremo ny fisainanao, tandremo zay fihevitrao, tandremo ny eritreritrao, de ampitsika an'Andriamanitra ianao. De misivanyireo ry havana men'ny apôstôly Paoly momba ny zavatra eritreretina. De io zany rehefa araka ny tenin'ny Paoly tsy tokony etreritra zavatra ohatrareo tsony tsy tokony eno hira misy an'ireo zavatra reo, tsy tokony jery vidéo misy an'ireo zavatra reo. De rehefa mitandrina ohatran'izany rehefa mitandrina ohatran'izany de tsikitsika amiko Andriamanitra, mampamirapiratra ny tavany amiko Andriamanitra, de mamindra fo amiko izy. Le indra fo ry havana mahazo roa, tsy maintsy ho tojo problème anao amin'iny 2020 iny, fa mamindra fo aminao izy ary hamonjy anao amin'ny problème io. Amindra fo aminao izy faharoa tena hoe hamela ny helokao hitany fa tena tianao hitany fa tena zanaka ianao hitana fa manana ny ranan'i Jesosy voasikotra ao mifonao ianao, de mamindra fo izy ry havana. Zay zany ny fahamarinana faharoa Andriamanitra mampamirapiratra ny tavany amintsika ka mamindra fo amintsika raha mitandrina inona ny fihevitritsika, ny fisainatsika sy ny eritreritsika. Zay le izy ry havana. Fahamarinana fahatelo farany eo amin'ny andiny verinary amin'ny nomeritsika eo amin'ny andiny fa enina amby roapolo, andiny fa enina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Le manandratra ny andro second moa te il lèvera sa face. Nefa ny teneny hoe hanandratra ny tavany aminao, zany ke tia tany de ahoana raha hanandratra ny tavany amiko izy zany ngasa mbola any an-danitra de malasa fisainana tokoa le izy ry havana. Fa le manandratra mahazo roa, sady manandratra tareha no mitodika, manandratra tareha no mitodika any amina olona anankiray. Nafinaritra ny tenina mpitory-teny anankiray ry havana nanazavana eo. Ty nomery eniny ty mantsy anenefitra ny zanak'Israely, anenefitra. Ary raha ny marina tsika rehetra ny tokony atsara anenefitra. Le hevitra de milaza hoe handalana ho any amin'ny tena fitodiana isika, handalana ho any Jerosalema vaovao isika. De olona anenefitra, olona anaty fizahan-toetra sy fahanginana no amenany ty tsodrany ty ry havana. Ary maninona ny mazava-dehibe le hoe hanandratra ny tavany aminao anie Jehova. De ozy izy le mpitory-teny anankiray zay ny ohatra tsara malaza ny ozy izy de hoe le olona mibaby olona anankiray, Jehova no mibaby ary ianao no babena. Inona tokoa moa zavatra mitranga raha babena, raha mibaby olona, raha mibaby zazakely tsy mariny zany. Fa raha mibaby olona dehibe ahako, raha i pasteur Fabien zao babeko sady izy lava ranjanany io aty any lohany, aty ny lohany babeko izy de raha iresaka aminy de hoe zay nataony Jehova amintsika ry havana, anenefitra tsika. Ary aza mieritreritra ianao mavita tena aza mieritreritra ianao hoe za zao mavita tena, tsarovy anenefitra ianao de hoe baben'Andriamanitra ianao. Ary raha tsy babena ianao tsy tonga any amin'izay hoe fitodiana ka sainao na irinao ianao ry havanao. Ary rehefa manandratra ny tavana ohatran'izany Andriamanitra ka mitodika aminao de tena hoe fifanatrehan-tava amin'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro. Ary zany no irarianao antsika ry havanao, anana an'izany fifanatrehan-tava amin'i Jesosy zany isan'andro amin'ny 2020 ary hatramin'ny fotoana sy anaterana antsika eto ry havanao. De ozy ihany le mpanompon'Andriamanitra zay, za ozy izy indray mandeha sakafo tao a Paris tao tamina
tel tena faran'izay lafo be any le crayon zay de tena mahavariana ozy izy le mahavariana ozy izy le serveur ao any amin'ny restaurant sasany ianao a efa miantsim-polo hoe azafady 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 mbola tsisy olona ihany eo ao ianao vao mitodika fotsiny ozy izy a de efa mifanena masona serveur ary izy miandry anao hitodika zay le izy ndre mandeha zay ozy izy eo am'latabatra eo de feno tableau de maître reny to de io ozy izy za sy ny zanako mifampiresaka otrao mijery an'le tableau mijery an'le tableau tonga avany le serveur manazava io an tableau ny anina zao ny nanaovana an'io a zao ny dikan'io mahafinaritra ary avana zay fanoharana zay le Jehova le hoe manandratra ny tavany ka mitodika aminao tsy misy zavatra momba anao tsy hitany ary miandry anao izy mba hitodika ny aminy hoe hifanatry tava amin'ny riavanao ary rehefa mifanatry tava amin'ny Jehova tahak'izany ianao de miaina fiadanana miamarana anazy de zao riavana ahoana moa ny amin'ity fahamarinana fahatelo ty hoe no azahoako hoe no afahako satria tsy haiko zany mazava be ka zany hoe tokony hifanatry tava amin'ny Jesosy zany ahy nafinaritra le tena mpitoroteny zay ty ozy izy modelina tsodrano fa rehefa jerena ozy izy ny ivo ny tsodrano de hitantsika amin'ny Korintianina faharoa 3:14 de nge jerentsika Korintianina faharoa 3:14 misy fahamarinana telo manko le numéro enina de ozy izy mpitoroteny hoe mampatsiaro ny trinité io le fitahiana intelo io le tsodrano anankitelo io de ato amin'ny 2 Cor 13:14 teny hitanao zany hoe trinité a mitsodrano zany de ke raha antsika mamaky ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina le tapany fahatelo firaisana amin'ny fanamasina riavana ny firaisana amin'ny fanamasina no ampifanatry tava no ampatsiaro anao hoe hoay za zany to tsy mahatsiaro tena mifanatry tava to tsy mitady fanatry fifanatrehana tava amin'i Jesosy fa rehefa mangataka ny fanahy masina ianao mitoetra amin'ny firaisana amin'ny fanamasina io no mampitodika anao isanandro amin'izany fifanatrehana tava amin'i Jesosy zany de iadana ianao riavanao sotran'Andriamanitra isika riavana ny amin'ity tsodranony arona zay rentsika isanalady efa ho 5 taona zao sotran'ny tompony am'izay ary de engane ka hitondra fanovana fanitsina fanavaozana amintsika zany teny zany mba hiena nisan'ny mody kristianina ato amin'ity fitandremana ity hiena nisan'ny mody kristianina ato amin'ity fitandremana ity ary de hoe ho tahiny Jesosy ny maro ary rehefa tahiny Jesosy ny maro riavana de ho fitahina ho an'ny hafa tsy velona ho an'ny tenany tsony izy tsy velona ho an'ny tenany rery izy fa ho marina aminy le teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ianao koa de ataoko fitahina ho an'ny hafa amen.